miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao ny fiadanana ao amin'ny tompo ka tsahina. Izay indray havana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Marobe antsika no mandefa hafatra ato amin'ity pejy ity, mitantara ireo olana samihafa izay atrehantsika, dia tena hita mihitsy hoe tena ory, mijaly ary tena mitaraina mafy hoe tsy izy fiadanana mihitsy fa ny vadiko dia manitsakitsaka manao tsinotsinona, ny zanako maditra be, ny asako tsy mandeha amin'izay loany, ny vola tsy misy mihitsy, ny tenako marary, ny zavatra ohatran'izao no mahazo ahy efa hatramin'izay, za tsy mba nahazo zanaka, ny ohatran'izao dia ohatran'izao, dia mitantara antsika dia tena hoe kivy, onena, mahantra, tsy manam-piadanana. Ary rehefa tena dinihana ny heverantsika ny atao hoe fiadanana dia hoe manana trano be, mihinan-kanina tsara, mahazo asa, tafita amin'ny fianarana, manana zanaka endry, manana fahaditena tianao. Izany no maritantsika ny atao hoe fiadanana. Ka rehefa tsy misy izany rehetrarehetra dia tena orytsika ary tena miteny mihitsy hoe tsy manam-piadanana. Izany no dia te-hiteny amintsika fa tena itsika kristianina dia manana fiadanana tsara lavitra noho izany, dia ny fiadanana ao amin'ny tompo. Ny olana dia izao, indraindray manantona an'Andriamanitra tsika ary mitady an'Andriamanitra tsika, fa tsy ilay fiadanan'ny tompo ny tadiavintsika fa ny fiadanan'izao tontolo izao. Ka rehefa hoe angataka vavaka dia ireo ilay zavatra izao tontolo izao ireo daholo ny tena angatantsika hoe za mba mangataka mba hanana trano, mangataka mba hoendry ny vadiko, mangataka mba ohatran'izao ny zanako, mangataka mba ohatran'izao ny asako, mangataka mba ohatran'izao ny fahasalamako, satria izany no heverintsika hoe fiadanana. Dia izany ny tadiavintsika fantatra ao amin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia tena milaza amintsika any amin'ny Jaona 5:7 fa miaraka ny fiadanana ao amin'ny tompo sy ny fahoriana eo amin'izao tontolo izao. Misy tenin'Andriamanitra ao amin'io ahitsika tsara manao hoe ety amin'izao tontolo izao no ahitana ireo fahoriana ozy izy. Nefa matoki izao efa naharesy izao tontolo izao, fa eo alohan'io amin'ny tapany voalohany dia miresaka izy ny amin'ny hoe izany teny izany no nolazaiko taminareo mba hanananareo ny fiadanana amiko. Ety amin'izao tontolo izao no hitanareo fahoriana. Izany hoe tena isy ny fiadanana izay omeko anareo. Ary ny toyany dia hoe izy koa nefa ny fahoriana izay hitanareo ety amin'izao tontolo izao. Miaraka izany. Na dia eo ary ny fahoriana samihafa eto amin'ity izao tontolo izao ity dia tokony hanana fiadanana ianao, dia ny fiadanana ao amin'ny tompo. Ary izao koa ny zavatra tsara fantatsika, tsy hoe tsy ilaina koa ireo fiadanana izao tontolo izao io. Ilaina io saingy tsy zavatra prioritaire, secondaire io, zavatra faharoa io, tsy lara-pahamehana io, fa ny tena lara-pahamehana amintsika dia ilay fiadanana izay tsara lavitra noho io, dia ilay fiadanana ao amin'ny tompo, ilay fiadanana izay tsy misy fepetra, tsy miovaova, fa maharitra mandrakizay. Ny zavatra manaraka izay tsara fantatsika koa ravana dia izao, tena sitraky ny tompo ny anananao fiadanana. Tena sitraky ny tompo izany. Rehefa mahita antsika ny tantara ao amin'ny soratra masina dia naniraka ny apôstôly ny tompo andeha hitory teny. Dia hozy izy manao hoe izay trano idiranareo dia tonoany amin'izany toerana izany ny fiadanana. Tonoany amin'izany toerana izany ny fiadanana. Ary amin'ny Jaona 5:20 dia tena nyteny koa izy manao hoe ny fiadanako izy izy no avelako anareo. Ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao. Ny fanomeko anareo, izany hoe tena misy karazana hafa mihitsy ny fiadanako. Izany hoe misy fiadanana samy hafa mihitsy izany, fa tsy mitovy amin'ilay fiadanana izay eritreretin'izao tontolo izao ny fiadanana ao amin'Andriamanitra, ilay omeny Jesosy Kristy sy tiany ho aty anatintsika. Ary io fiadanana io raha mijery ianao ny Jaona 5:20 manomboka ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20 dia intelo izy no manonona ny hoe fiadanana ho anareo. Ohatra fotsiny izao eo amin'ny 9:7 dia izao rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia ambaranao manao hoe niseho izy nitsangana teo afovoany ka nanao taminy hoe fiadanana ho anareo. 9:7 zay dia mitodika ny 9:20 ary rehefa nilazana izy dia nasehony azy ny tanany sy ny lanovony dia faly ny mpianatra raha nahita ny tompo ary ondray Jesosy taminy fiadanana ho anareo. Asa raha mpafatsapanao izany teny izany hoe arondray izy taminy, indrona veriny mihitsy izany ilay teny. Voatonga izy dia efa niteny, avy eo izy mbola niteny ihany manao hoe fiadanana ho anareo. Tena sitrak'Andriamanitra mihitsy ny ananantsika fiadanana. Ary izay dia tena tokony ho tsapantsika izay. Dia izao ry havana, io fiadanana ao amin'i Jesosy Kristy io dia tena hafa mihitsy io.
ambarako efa nambara teo ny amin'ny hoe ny fiadanako sisy a nomeko anareo any amin'ny jaona toko 720 andininy fafito amby roapolo zany hoe tsy tahaka le fiadanana zao tontolo zao ny fiadanana zay omen'Andriamanitra atsika tsy le fiadanana mandalo le fiadanana vidina le fiadanana ty ivelany fotsiny le fiadanana zay amboamboarina terena fotsiny fa ny fiadanana amin'Andriamanitra de fiadanana miainga avy any anaty mihitsy de le fiadanam-po zay le fiadanana avy amin'Andriamanitra any anatinao mihitsy le misy le fiadanam-po misy le fitsarana ka io fiadanam-po zay omen'Andriamanitra atsika io a na tsisy ny vola na misy ny vola ao foana io fiadanam-po io no mahatonga anao hoe na de misavritaka daholo ary ny olona rehetrarehetra matahotra ianao mbola manana fitoniana de hiteny takapanao salama manao hoe Andriamanitra tafatoetra ny foko tsy matahotra tsy manahy tsy mitebiteby ny amin'ny hoaviko sy ny fiainako na inona mitranga satria azoko antoka ny fiainako izay fiadanam-po izay fitsarana izay mihitsy le omen'Andriamanitra izay le tiany omenanao izay le miainga avy any anatinao tsy miankina amin'ny sakafo hoaninao zany ny atsara ny sakafo hoaninao tsy miankina amin'ny zavatra zay atao amin'ny vatanao zany hoe orokorona de atao an'ity rehetrarehetra ity zany ny mba fiadananao amin'izao tontolo zao ny olona fiadanana vidina rehefa miditra ao ianao de misy ohatra reny karazana toerana hoe misy an'ireny bain turc jacuzzi sauna hammam sy ny ohatrany de ao ianao de toratora-tsemboka ao ianao de mandovola anao rehefa avy eo adiny roa ihany nijanonanao ao de rehefa avy eo miverina indray mitady indray hoe rovina indray miverina makany zany ny zao tontolo zao mba fiadanana omeny ianao fa ny fiadanana amin'Andriamanitra tena fiadanana maharitra mandrakizay io le fiadanana Jesosy Kristy ary zay no natonga hoe i Jesosy Kristy dia andrina ny fiadanana ozy ny Isaia toko 7 zavatra tsara fatatsika raravana de zao hoe ahoana ary zany no atao mba hahazonao an'io fiadanana ao amin'ny Jesosy Kristy io ny valiny de izao Petera faharoa toko voalohany andininy faharoa ozy ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra manao hoe ho ampitombona aminareo any ao izy ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy mahavarina be io teny io zany hoe ny fiadanana sy ny fahasoavana de ho ampitombona amintsika ahoana ny ahafahana mitombo am'izay amin'ny alalan'ny fahalalanao tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy zay zany no azahoanao fiadanana lay fahalalana an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy de io zany hoe inona le mahalala an'Andriamanitra inona le mahalala an' Jesosy Kristy rehefa tena dinianao ny dikan'io amin'ny teny grika de tena hoe ginesko efa ndresahako teto zay tamin'ny fotoana talohany amin'ny hoe le ginesko io de tena resaka hoe mahalala firaisana mihitsy satria i Maria ohatra rehefa niteny tamin'ny anjely manao hoe tsy mahalala lahy aho le tsy mahalala de tena hitana anazy mihitsy tsy mbola nanao firaisana tsy nanao relation intime tamina lehilahy mihitsy ahako zay dikany hoe tsy mahalala lahy aho ginesko fa eto koa izy de miteny manao hoe amin'ny fahalalana zany hoe amin'le fifandraisanao amin'le fananao relation intime avy amin'Andriamanitra rehefa ao anatinao Jesosy Kristy rehefa mitoetra ao anatinao izy de mitoetra ao anatinao le fiadanana ary zay no natonga anazy hoe rehefa niseho tamin'ny mpianatra izy tonga teo ampovoan'ny mpianatra izy de nanonona ny fiadanana eo amin'izay toerana misy an'i Jesosy Kristy sy anjakan'i Jesosy Kristy no isiany fiadanana sy ny fitsarana ry havana ka raha tianao nanana ny fiadanana amin'Andriamanitra io de tsy maintsy mamboly ianao le fifandraisana ekeo izy hiditra ao anatin'ny fiainanao de avelao izy anjaka amin'ny fiainanao de tena omeo azy tanteraka ny fiainanao abidiro anatin'ny Jesosy ao anatin'ny fonao Jesosy Kristy ary atolory azy ny fonao fa izay no azahoanao ny fiadanana mila manana an'io fahalalana na hoe relation intime miaraka amin'ny Jesosy Kristy io ianao miaraka amin'Andriamanitra io ianao amin'ny alalan'ny fanaovanao fivavahanao amin'ny alalan'ny famakianao ny teniny amin'ny alalan'le fifandraisanao aminy isan'andro fa izay no anananao le fiadanana ho ampitombona aminao ny fiadanana raha azonao zany azany hoe mahatonga ny any amin'ny Jobe ahitsika tsara toko 2:20 manao hoe mifankazara mitsotoa de hiadana ianao ary zany miaviany soa ao aminao tsy maintsy miditra amin'ny fifandraisana amin'ny Jesosy Kristy io tsika raha tiatsika nanana fiadanana fa rehefa tsapanao hoe atao anatiko Jesosy Kristy de izy no mitondra ny fiainako voavela heloka voasoratra ny an-danitra ny anarako tian'Andriamanitra zanak'Andriamanitra miasa amin'ny fiainako Andriamanitra zany rehetrarehetra zany lasa valeur tsapanao
eo amin'ny fiainanao ka nininona miseho de ozanao hoe atao anatiko ny andriamanitra lay fiadanana lay andrinina ny fiadanana te izay le fiadanana ka manompoka androany zany katsahana zany tadiavina fa aza ny fiadanana zao tontolo zao aza le zavatra ty am'ty zao tontolo zao ty no imasoana sy tadiavina rehefa manatona n'andriamanitra fa Jesosy Kristy mihitsy tadiavina le anana fifandraisana aminy mihitsy ny tadiavina fa rehefa mipetraka izay dia averika eto foana ny hoe katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia anampy anareo zany rehetrarehetra omenanao ihany le fiadanana secondaire samy hafa rehefa avy eo fa izy mihitsy aloha katsahana rehefa manatona n'andriamanitra ianao ary mila manovana zany priorité zany tsika rehefa mivavaka fiadanana Kristy katsahana ataovy zany nanao fifandraisana tsara amin'io andriamanitra io dia ho hitanao le tena fiadanana aharitra mandrakizay an'andriamanitra rerian'ny voninahitra amen. No.